Miarabantsika tsirairay avy indray tsy tia talata fa enina amin'ny volana jona ity tonga ny amin'ny mofinaina indray tsika dia manasa anao ny amin'izany. Mialohan'izany dia vavaka isika. Tompon'Andriamanitra eo misaotra anao izay fa mbola menao tombontsoa indray dia ny fofinaina mahavelona ahafahanay mandray ny teninao ary aposaka ny fahasoavanao ihany koa amin'ny hafa. Mitezanao tompo fa vonona ny iainao anao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpamonjy izao tontolo izao. Mpamonjy izao tontolo izao nalaina amin'ny Hebreo 2:10 manao hoe fa miendrika izay antony nanaovana ny zavatra rehetra sady nahariana ny zavatra rehetra raha nitondra zanaka maro ho any amin'ny voninahitra ny hatanteraka ny tompon'ny famonjena ireo amin'ny fahoriana. Amen. Iza no mahatakatra ny fitiavana aseho eto? Tampahatalanjonana sy alahelo no nibanjinan'ireo anjely ny mpanjakan'ny lanitra, izay efa nitondra satro-boninahitra kanefa izao misatro tsilo. Niaran'ny fahatezeran'ny vahoaka izay nietsika adalàna no niaromotan'ny Satana. Banjino ilay niarom-pahoriana misatro tsilo eo andohany, mitete avy amin'ireo lalan-dravaky rehetra ny rany. Ny fahotana no nahatonga an'izany rehetra izany. Tsy nisy ninonninona mety ho naneran'i Kristy andao ny voninahiny sy ny fahalehibiazany tany an-danitra ka ho eto amin'ity tontolo feno fahotana ity, atao tsinotsinona ho tevatevaina sy ho lavan'ireo izay nahatongavany ovonjena ary farany hijaly eo amin'ny hazo fijaliana raha tsy ny fitiavana mandrakizay sy manavotra izay hitoetra ho zava-miafina mandrakizay. Mitalanjona ary lanitra, mahatalanjona ny zareo ary nijery azy. Aoka hitolagaga ary tany dinio ny mampahory sy ilay ampahoriana. Vahoaka maro no mitangorona manodidina amin'ny mpamonjy an'izao tontolo izao, mifangaro amin'ny fanesoana sy ny fanarabiana, ny opa sy ny fitenenan-dratsy. Mitakoritsika momba n'ilay fahanterahana sy ny fiainana tsotra ireo mahantra tsy misy fangorahana. Ataon'ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona fiomehezana ny filazana ny tenany ho zanak'Andriamanitra ka atao fary mitety reny ny fanarabiana sy ny fitenenan-dratsy azy. Voafehin'ny Satana tanteraka ny sain'ny mpanompony, ny natombony tamin'ny lohan'ny mpisorona izany sy ny loholona izay nampirisihana hanana fanampo-diso toerana tamin'ny fivavahana. Fihetseham-po feno faharatsiana no indray nahazo ny rehetra, natomboka tamin'ireo mpisorona, ny loholona izay mpietsara velatsihy ka hatramin'ireo sy mifadi-trovana indrindra. Notariana androso Kristy ilay zanaka malalan'Andriamanitra ary napetraka teo an-tsorony ny hazo fijaliana. Nisy raha nitetety eny amin'ny lalana isaky ny indray mandingana no ny ratrany. Tsy mba niloha-bavy Jesosy teo anatrehan'izany rehetra izany, tsy mba namaly ary tsy mba nanome tsiny. Raha niletika tamin'ireo tanany fantsika ary teraka tsembohana ilay tsy manan-tsiny mijaly noho ny hirifiry mafy dia nanonona vavaka feno famelan-keloka momba mpitiavana ho an'ireto mpamono azy, ny molony hatsatra sy mangovitra manao hoe raiko mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony. Dia izany no mofinainantsika androany. Tsarovy ny mpamonjy an'izao tontolo izao ary ny fihetsika rehetra nataony sy momba n'ireo fihetsika rehetra nataon'ireo manoloana azy. Mety hanome tsiny isika hoe ireo mpamory rehetra, ireo olona, ireo mpisorona, ny olona nisy tamin'izany kanefa ireny olona ireny dia taratsy ny toetrako sy ny toetranao ankehitriny ihany koa. Ny tena zava-dehibe dia tokony ho tsy ho adinontsika mandrakariva ny fitiavan'ilay mpamonjy an'izao tontolo izao izay tsy nisy fanerena tokoa ny nahatongavany hamonjy antsika, hijaly
aneho mpitiavana mba ahafahantsika mahatakatra ny asaro-bidiny izany fitiavana zany. Anankakehitriny dia aoka handeha ambany mpitiavana Kristy ianao ka atsiaro mandrakariva fa lehibe tokoa ny famonjeny atsika. Rainay masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany mofonaina nomenao anay io zany. Ampianaro izay tsy hay morana dino an'izany sorona nataonao tao Kalvari zany, fa handray izany ampitiavana, ampanetretena ary ahatsapa ihany koa fa ianao no lohanay eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Hallelujah.